Tena ilaina mihitsy mikarakara ary tena tsy andrasana hoe fety mihitsy zay vao ikarakara fa mialohan'ny fety dia efa homanina ny hoditava, efa homanina ny volo mba ho tsara ianao amin'io fotoana io dia ny vatana iray manontolo ihany koa toy ny le hoe na ny akanjo hoentina amin'ny fety dia efa homanina mialoha dia ohatran'izay hoe mila homanina tsara daholo ny zavatra rehetra moa raha ohatra ka tena ampy le enti-manan'ny olona. Ao anatin'ny asanareo ihany koa ny fampiofanana sy ny fampianarana aiza hoe izany fidirana amin'ity ary inona avy ireo fampianarana omenareo ireo? Ya, mahazo fihenam-bidy foana ho an'ny fampianarana ary raha ohatra ka te hiditra ihany atao amin'ny Charmel Formation. Charmel Formation moa araka ny efa fantatritsika dia sady mampianatra coiffure zahay, ny esthétique, ny haute couture. Nankatoavin'ny fanjakana ny sekoly dia ireo mpianatra izay avy nandalo fanadinana zany dia afaka mahazo diplôma ary afaka miatrika asa hatrany. Mandritra ity volana desambra ity dia mbola manolotra fihenam-bidy koa izahay 10 hatramin'ny 20 isan-jato amin'ny sara-pianarana. Izany hoe tsy voatery hiditra ity volana desambra ity akory ianao fa misoratra anarana fotsiny ianao mandritra ity volana desambra ity dia miditra ianao amin'ny taona vaovao 2024 dia azonao ilay fihenam-bidy 10 hatramin'ny 20 isan-jato.